Votsitra soamantsara ireo polisy fipitoliara efatra amin'ny rahalahy no tazonin'ny fokon'olona ny androany maraina tany amin'ny distrikany Sakaraha. Polisy sy zandary ary miaramila marobe no nidina tany antoerana vantany voanahareny fanaovana takalonaina azy efadahy. Iarahantsika malala ary tsisy miafina amintsika fa tena nalaza ity raha polisy efadahy izay no tazonin'ny fokon'olona ity. Hodirantsika moa ny mikasika an'izy ity fa mialohany hirsoantsika amin'ny teny resaka izay ataontsika moa dia mbola toy ny mahazatra ary tsy miova abonné aloha ny chaîne-natsika, asio j'aime ny vidéo, apetraho ihany koa ny commentaire. Ndeha aloha hidirantsika izany fanaovana abonnement izany mialohany hirsoantsika amin'ny resaka izay ataontsika. Ndao ary tompoko lahy, ndao ary tompoko vavy. Ity loharanom-baovao izay navoaka ny pejy anankiray mitondra anarana hoe Dinosy Space ity no hanombohantsika ny filazana ny zava-misy ato anatin'ity video anankiray ity. Nanao fihetsiketsehana filaharam-be ireo taxi bisikileta teny Anosibe ny afako omaly. Ny antony moa raha araka ny tabataban'izy ireo dia tsy te handeha lalana pavé izy ireo, tsy avelany ireo polisy kominala mandeha amin'iny arabe afovoan'iny zareo fa avily any amin'ny lay pavé lalan'ny taxi be ka izay no tsy mety amin'izy ireo. Nohon' izany zavatra izay voalaza izany dia nikorakiraky izy ireo ary nitabataba nanao izao fihetsiketsehana filaharam-be izao ireo taxi bisikileta teny Anosibe. Voaresaka sy voalazantsika moa ny mikasika an'iny tranga izay niseho teny Anosibe iny, ndeha arisika hiresaka ity vaovao malaza sy vaovao mahoraka ity. Gidragidra be nanomboka androany vao mangiran-dratsy polisy ny fipitoliara efatra amin'ny rahalahy no samborin'ny fokon'olona sy gadreny izy ireo miaraka amin'ny basiny any amin'ny komina Miara Lamatihy distrikany Sakaraha. Namita iraka ny sambotr'olona nisy nitory tany amin'ny komina Amborinambo izy ireo. Kinanjo anefa voalasa zareo dia niantso vahoaka amin'ny tanàna hafa ireo teo an-tanàna. Lazain'izy ireo fa nisy dahalo nanafika zahay sady nisy olona nalainy izy ireo ankeriny. Teny andalana hody ireo polisy mitonga ireo fokon'olona nanakana sy nifampitifitra tamin'izy ireo. Vokatra izany moa dia nisy olona roa maty, ny iray avy amin'ilay fokon'olona, ny iray kosa ilay nitardia ny polisy. Ora vitsivitsy nisehoan'ny io tranga io moa dia efa tany antoerana ny polisy sy ny zandary ary miaramila hanavitra ireo takalonaina. Ny andro androany moa dia nahoraka ity tranga ity ary anisan'ny tena niparitaka sy nalaza tao anatin'ny tambanjotra antserasera. Ny ora vitsivitsy lasa izay dia raha araka ny loharanom-baovao izay navoaka ny Skispas ATM moa, votsitra soamantsara ireo polisy fipitoliara efatra amin'ny rahalahy no tazonin'ny fokon'olona ny androany maraina tany amin'iny distrikany Sakaraha izay no lazaintsika teo iny. Polisy sy zandary ary miaramila marobe no nidina tany antoerana vantany voanahareny fanaovana takalonaina azy efadahy. Izany moa ny vaovao farany izay voaray mikasika ireto polisy fipy efadahy tany toliara ireto. Hijery kely fanambarana sy fanerana izay nataon'ny pejy anankiray mitondra anarana hoe vaovao 24/7 moa isika amin'ity manaraka izay horesantsika ity. Izy ity moa fanambarana no sady fanerana lasa mandeha eny amin'ny trottoir koa ny moto. Efa zary lasa fahazarany ankamaroany ireo mpitondra kodiaran-droa no miakatra mandeha eny amin'ny lalana voatokana ho an'ny mpandeha tongotra amin'ny toerana sasansasany eto Antananarivo renivohitra, hoy ny fanerana izay nataon'ity pejy ity. Nohon' izany dia ahina hiteraka loza izao zava-mitranga izao ka mila jerena ankaiky. Tena ilaina ny fahaizana sy fifehezana ny lalàny fifamoivoizana ho an'ny olom-pirenena tsirairay, indrindra fa ireo mpampiasa lalana. Zavatra fahita isan'andro moa izany zavatra voalazana izany ary tsy azo lavina fa zavatra tena misy ihany koa. Ndeha aresika hiresaka indray mikasika ny mariky tatandrazana. Tezitra mafy moa ity Andriamatoa mariky tatandrazana ity ary nampitandrina izy fa hotorahany vatobe izay olona manaparitaka ny hiran'ny propagandiny alohan'ny fotoanan'ny fampielezan-kevitra. Nambarany fa efa misy manaparitaka sahady io hira io ary tezitra mafy amin'ireo olona manao izany ny tenany. Izany moa ny fampitandremana izay nataon'ity mpaminany teo aloha
aloha ity tsy iza moa izany fa Andriamatoa hajaina mariky tatandrazana. Ny zavatra somary nahagaga ny maro fotsiny manoloana ity fampitandremana izay nataony mariky tatandrazana ity dia ny hoe izy ihany no nanaparitaka ny hirany tao amin'ny Facebook. Ny pejy izay mitondra anarany ihany no nanaparitaka io hira io, akory nefa ny fahagagany maro fa izy ndray no nampitandrina ny hoe tsy azo aparitaka ny hirany. Eo no tena nahagagany maro ka nahatonga ireo olona be dia be nametra-panontaniana ny hoe mba normal ve ity zoky ity. Tsy dirantsika lalina moa ny amin'izay fandeha risika hilaza ny zavatra hafa indray. Agence de transport terrestre na hoe ATT indray no hiresantsika manaraka. Fampiofanana ireo coopérative manao asa fitateram-bahoaka ady amin'ny kolikoly eny amin'ny arabe ary paikady nasionaly ho fisorohana ny lozam-pifamoivoizana. Familiana fiara iheran-doza, fiantohana fiara fitateram-bahoaka ary loza amin'ny fifamoivoizana. Fampatsiahivana ny lalàna mifehy ny fifamoivoizana. Ireo no votoatin'ny fanofanana izay nomena ireo mpitantana coopérative, tompona fiara, mpamily sy mpandraharaha nanao lozam-pifamoivoizana. Io fanambarana io moa dia navoaka ny pejy ATT ny 2 andro lasa izay koa dia zaraiko aminareo rehetra ato. Rehefa voaresaka antsika moa ny mikasika aniny ATT iny, ndeha resika hiresaka mikasika ity mpilalao baolina kitra malaza sy be mpankafy ity. Mankalaza ny tsingeritaona naterahany androany moa Ivoavy Paulin. Mankalaza ny andro naterahany androany Ivoavy Paulin izay teratany malagasy mpilalao baolina kitra. Mandrafitra ny ekipa-pirenena malagasy ihany koa ny tenany. Izahay ato anatin'ity chaîne ity moa dia miarahaba sy mirary soa any Ivoavy Paulin ary manaova fety sambatra indrindra ho ela velona, ho ela fanapahana ary ho tanteraka amin'ny rehetra izay kasaina. Andronao androany andro tsy manampaharoa satria natratra izany tsingeritaona naterahana izany dia anisan'ny fifaliana lehibe, noho izany dia manaova fety sambatra foana ary mirary soa anao izahay. Ny hamaramparana antsika tanteraka ity video anankiray ity dia ity mbola loharanom-baovao izay navoaka ny pejy Skispasy ATM ity zaraiko aminareo rehetra ato. Lehilahy iray no maty nately ny ranony ikopa teny Anosipatrana ny androany tolakandro izao. 7:20 minitra no nikarohan'ny mpamonjy vona azy. Mafana ny andro ka maro ireo milomano sy milalao rano. Na ankizy izany na olon-dehibe tokony hitandrina hatrany. Izany moa ny zavatra niseho tany amin'ny ranony ikopa teny amin'iny Anosipatrana iny raha araka ny loharanom-baovao izay navoaka ny Skispasy ATM koa dia zarainay aminareo rehetra ato. Zay ihany koa ny namarana ny video antsika ary tompoko vavy sy tompoko lahy koa dia mankasitraka anareo rehetra navitany hain'ny video hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsakay misesisesy ato. Zay fa tsy halavianay ny resaka, tsy ataonay lava ny resaka, tsy maintsy hametra beloma izahay. Veloma vetivety fa tsy hoe veloma mandrakizay amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy. Veloma tompoko lahy, veloma tompoko vavy, gaby oye, tsao tsao amin'ny manaraka indray io.